Zay ny amin'iny fa miaringana ny omby eto Madagasikara noho ny antony samihafa hoe ny fikambanan'ny Terakibara. Efatra amin'ny taona 2012 izy ireo no nampaneno laklosy amin'ny tokony jerena akaiky ny manodidina ity biby ity. Mialany tamingana ny omby malagasy any atsimo vokatry ny alatra lava reny ataon'ny ndalo izay mirongatra tokoa amin'izao fotoana zao hoy ny fikambanan'ny Terakibara na Fitiba izay tarihan'Andriamatoa nakany Charlie. Ny situna ny laklosy fanairana tokoa ty fikambanana ty manoloana izay loza amin'ny tatao zay. Makaiza ny vokatr'inandro zany hoe mandeha aiza le omby anjatony sy anarivony angalany reo dahalo reo. Ireo tsy hoanina, tsy lamina aloha raha hoanina. Ka tsy maintsy misy mividy izy ireo. Io zany politisy vany. Eo anatrehan'izay mihavitsy ny taranaky ny omby dia nanao sosikevitra ny mpivory hoe aoko aloha ajanona ny fanondranana omby na hena omby any ivelany satria tsy maharaka ny fandehany politika fa mialany taranaka omby. Isan'ny voatra tao anatin'ny fehi-kevitra izay nivolavolaina nandritra ny symposium izay nitotosain'ny fikambanana Fitiba tamin'ny Tondasa izany. Voafaritra ao anatin'izay fehi-kevitra izay tokoa ny paikady fampiroboroboana iny faritry iny izay vahaolana isoroana nisy tranga vokatry ny tsy fisian'ny fandriampahalemana. Ao anatin'ity boky dia zavatra anankidimy no asongadina zany. Voalohany aloha dia ny makasika ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Amin'ny tsika miteny zao moa zany dia fantatritsika tsirairay fa dia hoe le hoe morongatra tanteraka ny asandalo sy ny asanjola amin'ny faritra bara akoatra ny any amin'ny faritra hafa zany. Ka ny vahaolana mipetraka moa ao anatin'izay dia hoe ary vahaolana maharitra dia ny fitsinjarana aradrariny reo mpitandron'ny filaminana ary any amin'ny faritra zay tena hoe ahitana asandahalo tena mirongatra dia tokony apina ny isan'ny mpitandro filaminana miasa any mba asa maharitra le tanterana satria ny dahalo amintsika miteny zao dia tsy mandeha ampolony zany fa efa anjatony. Ka zay zany ny vahaolana satria mivangongo amin'ny toerana sasasasa mitandro filaminana. Eo ihany koa ny redéploiement zany fa eo ihany koa ny fitaovana ampiasaina zany mba miparitaka any amin'ireny toerana tena hoe mirongatra ny asandalo. Natolotra ampanao gazety sy ny fitondram-panjakana mahefa ity fehi-kevitra ny volavolain'ny Fitiba ity. Nanaitra ny fitondram-panjakana mahefa ihany koa Andriamatoa nakany Charlie amin'ny mba hijerena akaikin'ireo sosikevitra ho fampandrosoana iny faritry bara iny.